Miarabana ny tokatrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sary azo tamin'ny hazana-bolana misy ny fikorontanana any amin'ny tapany atsimandrefany Madagascar izay anisan'ny manome vana ny orana tanifindraona ho an'ny voatany. Tombanana somary mikisaka ho an'ny ilany atsimatsinanany nosy sy ny ilany atsinanany voatany. Manomboka ny rapitso ary mety mitoy ao anatin'ny 2 andro ho avy aorian'izay kosa dia miverina maina tanteraka ny andro amin'ny ankapobeny raha ny maripana kosa indray somary misy fiakarana izay maripana izay indrindra ho an'ny atitany avoan'ny andrefany Madagascar sy ny any amin'ny tapany avaratry ny nosy ny ambiny kosa tsy dia misy ny fivana goavana andrasana mahakasika an'izay maripana izay hatrany toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso ary vao maraina dia mbola andrasana hatrany aloha ny zavona izay mety toetra ho an'ny voatany ny faritra atsimo atsinanany nosy mandraona ny andro izay mety arahina tandrifondraona indraindray ho an'ny faritra Sava ny faritra Ambatsoa Lalanjorofo sy ny faritra atsinanana torak'izay ihany koa ny atitany faritra Tsimandrefana amin'ny maraina be ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro ny rapitso tolakandro andrasana ny orana tandrifondraona raha ho an'ny faritra Ivatovavy Fitovinany sy ny faritra Atsimo Atsinanana ary ny distrika ny Taolanaro torak'izay ihany koa ny ilany atsinanany faritra Mantsatrambo ny Orombea ny faritra Moromania sy ny faritra Vakina Karatra mandraona kosa ny andro ny atitany andrefany Madagascar iny ny ambiny moa dia ny masoandro hatrany no ibatoerana raha ny maripahana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay manodidina ny 10 degré Celsius ny ambany indrindra raha ho an'ny faritra Vakina Karatra ary 20 degré Celsius kosa ny ambony indrindra ho an'ny voatany izay ny morontsiraka kosa indray 17 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripahana ary ny any ilany andrefana dia 20 ka hatramin'ny 13 degré Celsius maripahana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay ny alarobia andrasana hatrany ny zavona vao maraina ho an'ny voatany fa ny tolakandro kosa indray dia mety hisy ny orana tandrifondraona ho an'ny faritra Bongolahy Vitasy Vakina Karatra ny atitany faritra Melaky mety hitatra ho an'ny ilany andrefana amin'ny faritra Analamanga ihany koa izay mbola hitoy ihany koa ny orana tandrifondraona ho an'ny atitany atsimo atsinanany Madagascar ary mety hitatra hatrany amin'ny distrika Moramanga moa izay orana tandrifondraona izay mandraondraona kosa ny andro ny faritry Sofia dia nasy ny faritra Sava ny ambiny moa dia maina tanteraka hatrany ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alarobia izay mety ho tafiakatra hatramin'ny 17 degré Celsius ho an'ny voatany tsy dia misy fivana kosa ho an'ny morontsiraka atsinanana sy ny any amin'ny ilany andrefany Madagascar manodidina ny 13 degré Celsius ny ambony indrindra any amin'ny tapany andrefany nosy moa no misy an'izay ny toetry ny androntsika ho an'ny alakamisy amin'ny maraina dia andrasana hatrany ny zavona ary mety faritra maro manerana Madagascar no ahitana amin'izay ny maraina be hatrany amin'ny atitany faritra Sofia dia mety ahitana zavona avokoa ny atoandro kosa indray dia ny masoandro no ibatoerana saika manerana ny nosy ny maripana mifandraiky amin'izay manodidina ny 20 ka hatramin'ny 17 degré Celsius hatrany ho an'ny faritry ny voatany misy fiakarana kosa ny maripana ho an'ny tapany atsimo atsinanany nosy satria dia 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius miakatra ihany koa izay maripana izay ho an'ny ilany andrefany Madagascar raha toka tombanana miakatra hatrany amin'ny 30 degré Celsius ho an'ny faritry Betsiboka amin'ny androny alakamisy izay hatrany dia izay indray ny météo tamin'ity an'ity ary rapitsindray fotoana manaraka veloma tompoko.